dimy amby roapolo marika Ravalomanana. Dimy amby roapolo marika Ravalomanana. Ry piraitanindrazanamitra ny fanontaniana menika sy tokony apetraka amin'ity fifidianana ity di ny hoe iza no filoha afaka anamatra ny malagasy indray, ampiombona ny malagasy indray. Iza no filoha afaka amongotra ny kolokolona ny corruption eto amin'ity malagatsaky ty. Iza no filoha afaka hitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana fa tsy makany amin'ny nofinofy akory. Ary iza no filoha afaka amerina indray a mifandripahalemana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena rehetra erateny. Dady zay ampandretretena lehibe no ilazahako ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara fa ny tenako marika Ravalomanana candidat larana fa 520 zay. Izy sady vonina no say ny vita sedra mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny candidat laharana fa 520.